Coucou daholy! Androany dia manao vidéo izara aminareo ny routine skincare na ny routine soin du visage. Vao tsy ela moa zany teny hoe tsy dia manosinosotra produit loatra amin'ny tarehy na tsapa moa za vao tsy ela akory tsy haiko loatra na hoe le mitaiza kely ve dia reradreraka ny tarehy dia ohatrany somary miroradroraka tsy ampy torimaso tsy haiko loatra hoe inona ny tena antony fa tapa-kevitra anantona professionnel mba hampisy an'izay effet bonne mine zay foana ny tarehiko dia hiprésenter produit aminareo androany hoe reto ny produit ampiasaiko sady mampianatra kely ihany koa hoe ohatr'izao ny étape fanaovana ny produit rehefa manao soin du visage. Arao azy mandroso taona moa zany matetika rehefa miteny hoe mandroso dia hoe miantitra fa tsy hoe antitra fa raha vao 3 taona miakatra zany dia efa amin'ny taona tokony karakara ny tarehy amin'izay amin'ny alalan'ny soin majinijinika mba hialana amin'izay hoe ride be amin'ny tarehy izay sy ny imperfection kely ny tache sy ny sisa mety hisy eo amin'ny tarehy eo dia izay nahatonga na tapa-kevitra anantona professionnel sady manao vente zareo nefa ihany koa tsy hoe miteny fotsiny ianao hoe te hividy an'ity dia mividy an'ity fa miconseiller mihitsy zareo manao diagnostic ny type de peau anao dia arakaraky ny type de peau anao no hitenenany hoe ity produit ity na ity produit ity no mety aminao dia ho atoroka anareo le fampiasana anazy dia sady manome astuce kely tenatenany ihany zavatra tokony ho fantatra aloha dia misy étape ny fanaovana soin du visage. Ny tarehy en fait rehefa mivoaka ianao dia misy foana loto mipetaka eny aminazy eny dia misy ny atao hoe gel nettoyant misy ihany koa ny mousse nettoyant à l'eau de coco. Donc manasafidy anankiroa zany ianao nenahy moa zany le mousse no ampiasaiko androany dia hosorana amin'ny tarehinao rehefa manositra an'izy ity dia avy aty anatiny mivoaka makany ivelany foana tsara marihana hoe samy manana ny karazana hoditra ny olona rehetra zany hoe izay ampiasaiko eto tsy voatery hety aminao fa rehefa makao amin'izareo zany ianao rehefa hoe ao amin'ny Europe Bazar dia tsara ny teny ianao hoe zao ny type de peau dia proposena anao hoe inona no mety aminao fa ity gel nettoyant ity mety amin'ny type de peau rehetra diovina eo amin'ny 1 minute eo zany ianao manadio anazy dia sûr ianao amin'izay fotoan'izay hoe nadio tsara le tarehinao. Rehefa vita ny nettoyage dia lasa amin'izay za maka gommage. Ny gommage ampiasaiko coffee scrub gommage à base de café izy ity tsy mety ho an'ny peau sensible une fois par semaine tena tsara anaovana gommage analana ny peau morte moa zany ny gommage dia alaina le izy dia hosorana amin'ny tarehy ohatran'izao. Tena izay mihitsy ny gommage somary agressif zany le satria ikiky analany le peau morte le hoditra maty eo aminao eo amin'ny tarehinao eo dia mila ahodina tsara, kosehana tsara, koseha tsara le eto amin'ny oriny eto matetika le ohatry mainty kely zany tsy haiko na rehefa nanao ohatrin'afa nisy fotoana nanao gommage ohatr'izao dia sady manao an'ny exfoliant le izy ohatr'izao ohatry maheno hoe mamaivay zany ny tarehiko ity zao tsy maheno an'izay sinon misy an'ity ihany koa ty gommage anankiray ity natao an'ny tarehin'olona be acné izy ity tsy hainareo ity raha ohatra ka ao anatin'izay nareo hoe somary bebe kely dia mety amin'ny tarehinareo ity gommage anankiray ity dia izao hitanareo zao ny tarehiko rehefa avy natao an'le gommage jereo fa tena jereo le eto tsisy an'le ohatry ny mangana kely misy peau morte intsony ny orana madio tsara tsisy point noir dia rehefa vita ny gommage dia tsara manao masque aty face mask cactus flower mety amin'ny peau an'ny olona rehetra hosorana ny masque zay
Misy karazany maro fruit ny masaka atsika ao amin'ny Europe Bazar dia afaka manontany nareo hoe inona avy le izy dia afaka manao choix fa tena mamanitra vazaha be le izy. Efa avy noransena le tarehy dia hiditra amin'ny crème amin'izay atsika. Crème hydratante vitamine C any laboratoire Elisa Jones no ampiasaiko. Izy ity crème mety amin'ny type de peau rehetra. Rehefa mitena zany dia mety amin'ny type de peau rehetra. Mety na peau grasse, na peau sèche, na peau fragile. Afaka mampiasa an'izy ity daholo. Dia ohatran'ilay fanosotra anazy foana ihany hoe. Misy karazany ihany koa ny crème hydratante. Misy an'ity hyaluronique acide hydraté en profondeur. Misy an'ity ihany koa rétinol. Ity indray raha ohatra zany ka somary bebe rida kely le tarehinao dia afaka mampiasa an'ity. Misy an'ity botanical care ity. Misy an'ito Ty mety na amin'ny alina na amin'ny atoandro no ampiasainao anazy dia rehefa avy nanositra an'iny crème iny ianao, ity zany aloha routine hoan'ny maraina iny nataoko iny dia mampiasa crème solaire. Matetika zany rehefa tena hoe mandeha ianao mivoaka ny trano izay ny asanao dia must have ny crème solaire. Maninona moa ny must have satria mamay be loatra ohatra le andro dia mety ho maina tarehinao mety ho maina be dia tsara manao crème solaire zany. Couche kely fotsiny dia efa ampy. Zao le effet bonne mine teneniko anareo. Hitanareo misy an'iny mangirana mahafinaritra kely iny le tarehy. Ankoatran'izay dia hiprésenter produit vitsivitsy aminareo ihany koa za satria zavatra mety ho ilaina ihany koa amin'ny andavanandro. Sérum afaka ampiasaina à base de thé vert. Ity indray anti-ride. Ho an'ireo tia argan be mihitsy ity koa anti-ride. Mafatifaty be le flacon. Io le à base de thé vert. Rehefa tsy ampy torimaso dia lasa misy cerne dia mampiasa an'ity bâton en verre ity spécial anti cerne zany hoe apetraka kely 10 minutes ao anaty frigo dia iny ny apetaka amin'le cerne. Misy an'ity jade roller ity tena vrai pierre de jade ity eto nefa mandrosondroso kely dia ohatra milatsaka ity eto ity dia ity zany no ampiakarana anazy ohatran'izao massage, manao massage facial zany ianao, milay be le izy. Ankoatran'izay dia misy ihany koa masque pour les yeux, misy ihany koa kit sourcil dia amaranako azy misy ihany koa ny gommage ho an'ny molotra. Zay ny routine soin du visage raha ohatra ka misy fanontaniana ianareo par rapport amin'ilay produit dia tsara manantona avy hatrany ny page-ny Europe Bazar satria arak'ilay niteneniko teo hoe tsara matianina no miconseiller anareo amin'ny resaka tarehy satria saripady ny tarehy dia zay fa misaotra indrindra anareo nanaraka dia aza misalasala s'abonner raha ohatra ka nafinaritra anareo le vidéo mba ahafahako mizara misimisy hatrany. Zay, bye bye.